sitananananyena mbaivirana vula trano takila sasna nafatika toa raha tsy manana tevoa nefa tsy afaka manoatra voateriny mitrosy fa tsy afaka imoatra sorisoro miavosy tsy tafatokony saina tsy nikiofikeny maso nefa za tsy hitaraina nahiteny hoe andraso Reitsakana le ray aman-dreny amina efa ny fanarahana dia ato anatin'ny sekoly no hanomezana ny reto boky reto amin'ny fomba ofisialy ka eo zany madama hanazava sy laza mahakasika ny reto boky reto ary ny fagnolorana azy eo mena azy ary ny fitenenana le fikambanana nandefa ireto boky reto ovakiny madama andramose dia tonga dia atolotra azy moa ny famakina an'izay taratasy zay. Livre sans frontières. Notre-Dame de Bondeville, le 29 janvier 2016. Aux directeurs, à la directrice, aux enseignants, aux élèves de l'école Saint-Ignace de Loyola, Andriatsiazo, Madagascar. Mesdames, Messieurs, permettez-nous de vous souhaiter une très bonne année 2016, pleine de succès. À la demande de M. Rind Andianza Fermanan, nous avons expédié à votre intention en décembre dernier des cartons de manuels scolaires dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles. Le bateau ne devrait plus tarder à arriver au port de Madzang. Monsieur Andianza Ferman se chargera ensuite de l'encheminement des livres jusqu'à vous. Nous espérons que vous pourrez tirer le meilleur profit de ce ouvrage et qu'ils vous rendront service. En particulier, qu'ils seront une motivation supplémentaire des élèves dans leur étude. Nous avons pensé qu'ils correspondaient à votre attente. Sur ce point, nous comptons sur vous pour nous faire savoir ce qu'il en sera et pour nous donner des pistes pour l'avenir. Parmi les livres que nous envoyons, quels sont les plus utiles et comment améliorer le choix que nous faisons ici, loin de Madagascar, et sa connaissance précise des conditions de travail qui sont les vôtres. Merci d'avance pour votre retour d'expérience. Tous nos voeux vous accompagnent avec nos salutations les plus cordiales. Signature pour l'ensemble du conseil d'administration de LCF Chamari Couronne, coprésident. Livre sans frontières, boîte postale 5, place Victor, Chercheur 76 960, Notre-Dame de Bondeville. Azavaiky fohy sady tsotra ny tiny zay resaky zay ho ambara amintsika miaraka azy. Ny voalohany ato zany dia le toerana ny angana ary alefa ho an'ny tale sy ny mpampianatra ary ny mpianatra eto amin'ny sekoly Masindahy Ignace de Loyola Andriatsiazo aty Madagasikara.
ramose sy madama mirary taona vaovao ho antsika rehetra zay voalohany. Faharoa, rindra Andrianjafimanana dia nandefa an'ireto boky ireto hakatia Madagasikara ary ny sambosy dia iverina fa tsy anatara ny fahatongavany. Mieritreritra izy fa iety ary hampitombo ny fahaizana ho an'ny mpianatra ary ny fanamorana ny fampitana ny fahaizana ho an'ny mpianatra ireo boky ireo. Dia mieritreritra ihany koa izy ireo fa hahita tombontsoa amin'ireo avokoa na ny mpianatra na ny mpampianatra ka hanao tatitra amin'ny manaraka hilaza izay mety fa tsisy kolony hoe tsy ety fa ilaza izay mety mba hahafahana hanatsara ny fiaraha-miasa amin'ny manaraka. Resaka moa izay telo mianaka tamin'ny faraparan'ny taona 2013 telo ambin'ny folo sy roa arivo tany dia nanakevitra n'izao rindra. Dia izy io tamin'ny taona 2013 faraparan'ny taona zany no nandeha ny fanadihadiana. Dia rehefa nandeha ny fanadihadiana dia nanomana ny taratasy rindra tamin'ny taona 2014 efatra ambin'ny folo sy roa arivo azafady. Dia tamin'ny faran'ny taona tamin'ny desambra da 5 ambin'ny folo sy roa arivo zany no nivaly ny fangatahany fa ahazo andreo boky ireo. Dia nikarakara ry zareo mandeha sambo moa ny boky avy any dia izy rehetra le atao hoe fikambanana Livres Sans Frontières niaraka tamin'ny rindra sy ireo namany sasatsasany dia tonga somatsara eto Andritsiazo ireto boky ireto. Ny lova dia be da be, misy ny lova ny trano, misy ny lova tambary, misy ny lova tomobile, misy ny lova maro samihafa. Ireny lova ireny dia hitambarany ny taranaka maparany ray aman-dreny. Fa ny fianarana kosa raka izy dia raha afaka CEP zao ianao dia amin'ny anaranao manokana iny. Ny dikan'izany tsy hitambaranao amin'izaniza ny afaka CEP, ny diplôme CEP, ny diplôme BBC, ny diplôme BAC sy ny mbola ambonin'izany. Izany no mahasarobidiny atao hoe fianarana. Ka noho izany raka izy dia noho izy anao samy rery ny fahaizana dia mampirisika antsika rehetrarehetra mba hiezaka arak'izay azo atao ho tia fianarana. Indrindra moa amin'ny fahatongavany reto boky reto. Betsaka ireo boky ireo sahaza atonina ny ankizy kely, le bebe ary ny zokony. Dia izay zany mba afarana amintsika ankizy.